Nous allons parler aujourd'hui de la lumière de l'Évangile. Iresakisika androany momba ny fahazavan'ny filazantsara. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible Dia noho izany dia handray ny baibolitsika isika dans l'Évangile selon Luc. ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka. Nous allons lire deux passages. Hamaky an-dalana anankiroa isika. Le premier se trouve dans Luc chapitre 2, Ny voalohany ao amin'ny Lioka toko faharoa les versets 46 et 47. dia andininy fahaenina amby efapolo sy fahafito amby efapolo. Luc chapitre 2, versets 46 et 47. Lioka toko faharoa andiny fahaenina amby efapolo sy fahafito amby efapolo. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo an-kianjany tempolo izy nipetraka teo avoan'ny mpampianatra ka nihaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliny. Le deuxième passage se trouve toujours dans Luc, chapitre 4, Ny andalana manaraka dia ao amin'ny Lioka toko fahaefatra et le verset 22. dia ny andininy faharoa amby roapolo. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ary izy rehetra nankalaza azy sa talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana naloko ny vavany ka hoy izy, tsy zanaky Josefa va ity? Alors, qu'est-ce que ces deux passages sont en train de parler? Inona no resahandreo andalana anankiroa ireo? Le premier passage concerne Jésus pendant qu'il n'avait que 12 ans. Le andalana voalohany dia miresaka momba an Jesosy tamin'izy mbola vao 12 taona monja. Selon la tradition, Ary araka ny fomban-drazana pendant la fête de Pâques, mandritry ny fetin'ny Paska, toutes les familles, tous les Juifs devaient se rendre à Jérusalem ny ankohonana rehetra ny jiosy rehetra dia tokony mandeha any a Jerosalema pour célébrer la Pâque. mba hankalaza ny Paska. Une des grandes fêtes, une des 3 grandes fêtes juives. Ary isany amin'ireo fety telo lehibe any jiosy zany. Et ça durait quelques jours, cette fête-là. Ary fety io dia mandritry ny andro maromaro. Et après que la fête soit finie, Ary tao aorianan'ny le andro fankalazana na le fety donc tout le monde devait rentrer dans son village, dia tokony miverina na mody any amin'ny taniny ny rehetra. parmi lesquels donc il y avait les parents de Jésus et Jésus lui-même. Ary tao anatin'izay dia ny ray aman-dren'i Jesosy sy Jesosy izy tenany. Et après avoir marché pendant 3 jours, Dia rehefa nandeha nandritry ny 3 andro izy ireo c'est là qu'ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. dia zay izy ireo vao tonga saina hoe tsy teo Jesosy. Il n'avait pas été enlevé en tout cas. Izy aloha zany tsy hoe nisy nangalatra Mais comme ça, il avait disparu. fa tsy hita fotsiny izy. Alors ses parents étaient obligés de revenir dans le temple, Dia tsy maintsy miverina tany amin'ny tempoly ny ray aman-dreny. alors qu'ils avaient marché pendant 3 jours. Nefa efa nandeha nandritry ny 3 andro izy Et ireo. quand ils sont revenus au temple, Dia rehefa miverina tany amin'ny tempoly izy ireo ils ont trouvé Jésus qui n'avait que 12 ans, dia nahita an Jesosy izay mbola vao 12 taona monja en train de parler avec les grands érudits, les grands serviteurs de Dieu de l'époque. miresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra na manam-pahalalana tamin'izany vaninandro zany. Et ces grands érudits, Ary ireo mpampianatra ireo ils étaient vraiment émerveillés de ce que Jésus était en train de leur parler. dia tena talanjona izy ireo ny amin'ny zavatra nolazain'i Jesosy tamin'izy ireo. Pourtant, ce que Jésus était en train de leur parler, de leur expliquer, de leur enseigner, Dia nefa ny zavatra nazavainy sy ny resahany sy nampianaran'i Jesosy an'izy ireo c'était sur la base du livre que ces mêmes érudits utilisaient pour enseigner le peuple. dia mifototra amin'ny boky izay ampianaran'ireo mpampianatra ireo amin'ny vahoaka. Si je fais une petite illustration, Raha anao kisarisary kely c'est comme si ils avaient la Bible,
dia tahaka ny hoe manana ny baiboly izy ireo a. À l'époque, eux, ils avaient la Torah. Tamin'izany fotoana izany a Torany Donc, c'est nananany a. comme s'ils avaient la Bible. Dia tahaka ny hoe manana ny baiboly Ce izy sont ireo. eux qui connaissaient la Bible. Izy ireo a no mahafantatra ny Ils baiboly a, enseignaient la Bible. mampianatra ny baiboly a, Ils enseignaient la parole de Dieu et le plan de Dieu. mampianatra ny tenin'Andriamanitra sy ny drafitr'Andriamanitra. Mais quand Jésus est venu, Fa rehefa tonga Jesosy, il a parlé de la même parole, niresaka du même livre, na boky a sy teny mitovy ihany izy, la même chose, zavatra mitovy. mais d'une manière que les érudits ne comprenaient pas. Fa tamin'ny fomba izay tsy takatra ireo mpampianatra ireo. Il y avait une révélation que les érudits n'avaient pas. Ary nisy fanambarana izay tsy nananan'ireo mpampianatra ireo. Et c'est pour cela ils étaient étonnés qu'un enfant de 12 ans puisse mieux comprendre les Écritures. Ary izay nahatonga an'izy ireo talanjona hoe zaza 12 taona nahatakatra ny soratra masina. Et dans le chapitre 4 de Luc, on voit que ils sont en train de demander que c'est pas lui le fils de Joseph. Ary eo amin'ny Loka 4 dia manontany izy ireo hoe tsy zanaka Josefa va Mais izy. où est-ce qu'il a appris tout ça? Fa taiza ny anarany an'izany Comment zavatra se fait-il rehetra qu'il izany? connaît mieux que nous la parole de Dieu? Ary ahoana no ahafantarany mihoatra no fantatsika momba ny tenin'Andriamanitra? Parce que Jésus avait quelque chose que eux ils n'avaient pas. Satria Jesosy a nanana zavatra izay tsy nananan'izy ireo. Jésus avait reçu une révélation de son Père. Jesosy a dia nandray fanambarana avy amin'ny Rainy. Amen. Amen. On peut avoir la parole de Dieu, Mety afaka manana ny tenin'Andriamanitra isika, mais ne pas avoir la révélation du Seigneur. fa tsy manana ny fanambaran'ny Tompo. C'est ce qui s'est passé justement avec ces grands érudits. Ary izay indrindra no nitranga tamin'ireo mpampianatra lehibe ireo. Quelle grâce le temps que nous vivons maintenant. Fa tena hoe fahasoavana ny vanim-potoana iainantsika Parce que en ankehitriny a. plus que nous avons la parole de Dieu, Satria efa sady manana ny tenin'Andriamanitra isika, nous avons l'Esprit de Dieu, manana ny fanan'Andriamanitra mais le Seigneur isika, a restauré aussi les ministères dia Andriamanitra ihany koa dia namerina tamin'lohaniny ny asa fanompona pour nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. mba hanampy atsika afantatra bebe kokoa ny Pour tenin'Andriamanitra. pas que nous suivions le Seigneur religieusement. Mba tsy hanarantsika ny Tompo ao anatina fombafomba mpivavahana. Le Seigneur, il était connecté avec son Père. Ary ny Tompo dia tena hoe mifandray tamin'ny Rainy. Et tout ce qu'il faisait, Ary izay nataony rehetra c'est parce qu'il était dans une communion parfaite avec son Père. dia satria izy tao anatina firaisana tanteraka tamin'ny Rainy. Et en étant dans une communion parfaite avec son Père, Dia satria izy rehefa tao anatina firaisana tanteraka niaraka tamin'ny Rainy a, il recevait les révélations de son Père. dia nandray ny fanambarana avy amin'ny Rainy Il izy. connaissait le cœur de son Père. Fantana ny fon'ny Rainy. Et quand il parlait, Dia rehefa niteny izy il apportait de la lumière. dia nitondra fahazavana De la izy. lumière que les conducteurs spirituels de l'époque n'avaient pas. Fahazavana izay tsy nananan'ireo mpitondra ara-panahy tamin'izany fotoana izany. Si nous lisons la parole de Dieu, Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra si isika, nous écoutons la parole de Dieu, raha mihaino ny tenin'Andriamanitra mais sans la isika, révélation, nefa tsy misy la fanambarana, parole écrite devient une parole morte. dia ilay teny voasoratra dia lasa tonga teny maty. Or, Jésus a dit, Dia nefa Jesosy les paroles que je vous donne hoe ny teny izay omeko sont anareo esprit et vie. dia fanahy sy fiainana. Amen. Amen. La Bible, c'est pas un livre, comme un roman, comme un livre d'histoire. Ary ny baiboly dia tsy tahaka ny hoe boky tantara. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Fa ny baiboly dia tenin'Andriamanitra. Il y a une mine de trésors dans la parole de Dieu. Ary misy zava-miafina, zava-tsarobidy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mais pour pouvoir découvrir justement les trésors cachés de la parole de Dieu, Fa mba ahafahantsika mahita nefany ny mysterin'ny tenin'Andriamanitra, nous avons besoin de révélation. dia mila fanambarana isika. Et la révélation, Dia ilay fanambarana c'est le Seigneur qui nous la donne.
dia ny tompony mame an'izany C'est atsika. le Seigneur qui ouvre notre cœur. Ny tompo no manokatra ny fotsika. Lorsqu'il voit une disposition de cœur en nous, Rehefa mahita fovonina ao anatsika il izy, nous apporte cette lumière. dia mitondra fahazavana ao Cette antsika. lumière nécessaire pour chacun de nous Ary fahazavana izay ilaitsika tsirairay pour avy connaître le cœur de Dieu. mba ahafahantsika mahafantatra ny fon'Andriamanitra. Dieu veut que nous connaissions son cœur. Ary tian'Andriamanitra isika ahafantatra ny foniny. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. Ary izay ny antony nanomezany atsika ny teniny Pour que nous connaissions son cœur. mba ahafahantsika mahafantatra ny foniny. Mais ce n'est pas en la lisant en tant que livre Ary tsy hoe mamaky ny toa amin'ny mahaboky azy isika que nous pouvons comprendre le plan et la volonté de Dieu. no ahafahantsika mahafantatra mahatakatra ny drafitr'Andriamanitra. Combien il est important pour nous les enfants de Dieu Ary tena hoe zava-dehibe ho antsika d'avoir cette zanak'Andriamanitra soif no manana izay de etaeta izay connaître le cœur de Dieu, hoe ahafantatra ny fon'Andriamanitra. c'est-à-dire de recevoir une révélation du Seigneur. Izany hoe mandray fanambarana avy amin'Andriamanitra. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur a demandé aux apôtres ce que les gens disaient de lui? Tadidinareo ve tamin'ny nanontany amin'ny mpianatra Jesosy hoe inona no lazain'ny olona momba Il azy, y avait beaucoup de versions. dia nisy isan-karazany. Mais Pierre avait dit, Fa izao lazain'ny tu es Petera, le Christ, le Fils du Dieu vivant. ianao ny Kristia zanak'Andriamanitra velona. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ary inona no lazain'ny tompo taminy? Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Tsy ny nofo aman-drano no nampiseho an'izany taminao, mais c'est mon Père. fa ny raiko. Donc, Pierre avait reçu une révélation du Seigneur. Izany hoe Petera dia nandray fanambarana avy amin'ny tompo. Pierre avait reçu une révélation du Père. Petera dia nandray fanambarana avy amin'ny ray. Vous vous rappelez sans doute l'histoire de l'eunuque Tadidinareo ngamba ny tantaran'ilay tandapa qui était sur son char izay teo amin'ny fiarany en train de lire le livre namaky boky et que Philippe s'est approché de lui dia nanantona azy Philippe et lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? dia nanontany azy hoe takatrao ve io zavatra vakianao io? Et il a dit, comment je peux comprendre? Il n'y a personne pour m'expliquer. Dia hoy izy ahoana ny ahafantarako azy raha tsisy olona manazava an'izany. L'eunuque avait besoin de quelqu'un qui avait reçu la révélation du Seigneur Ary ilay tandapa dia mila olona izay manana ny fanambaran'ny tompo pour pouvoir lui expliquer mba hanazava aminy, ce que le passage qu'il était en train de lire, ce que cela voulait dire. mba hanazava aminy ny tian'ilay andalana izay vakiny. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu et que nous manquons de révélation, Hitanareo rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra isika ka tsy ampy fanambarana nous perdons le zèle de lire la parole. dia lasa very le hafanampo mamaky ny teny. On n'a pas le courage de lire la parole. Ary lasa tsy manana farisiana isika hamaky ny On teny. commence à lire la Bible, Manomboka mamaky teny isika on arrive dans le livre de Néhémie, dia tonga amin'ny boky Néhémia il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, dia be dia be ny zavatra tsy takatsika on saute. dia mitsambikana isika. Ou bien on lit le passage dans Genèse qui parle de l'arche de Noé, Na isika mamaky ny boky Genesis miresaka ny samby fiaran'ny Noa, on voit que Dieu a dit à Noé de faire 100 coudées ici, 1000 coudées là, ainsi de suite. dia miresaka hoe ohatran'izao tenen'Andriamanitra hoe ohatr'izao akio On se dit non, je comprends rien là-dessus. dia mitentsika hoe tsy zavatra azo, Je vais chercher quelque chose de plus simple. aloha hitady zavatra tsotratsotra Je vais chercher des paroles qui vont m'encourager. hitady teny izay Et ampahery tout de suite, on saute dans le livre d'Ésaïe et des psaumes. dia rehefa be tsika tonga dia mivadika any amin'ny boky Isaia sy Salama On cherche les promesses qui font plaisir au cœur. dia mitady isika teny fampanantenana izay mahafalifaly ny fotsika. Et parce qu'il y a certains passages qu'on ne comprend pas, Dia satria misy andalana izay tsy takatsika et on ne veut pas se donner la peine de continuer à lire la parole. dia tsy te hanohy hamaky ny teny intsony isika. Pourquoi? Satria maninona? Parce qu'on manque de révélation. Satria tsy ampy fanambarana On manque isika, de lumière. tsy ampy fahazavana isika. À l'époque où le Seigneur a marché sur la terre,
tamin'ny andro izay nandehanan'ny tompo tetỳ ambony tany tamin'ny vanim-potoana, les érudits, ils enseignaient la parole de Dieu. ireo mpampianatra ireo dia nampianatra ny tenin'Andriamanitra, Ils enseignaient la loi. nampianatra ny lalàna, Il y avait beaucoup d'enseignements à l'époque, ary misy fampianarana maro tamin'izany fotoana izany, mais il n'y avait pas de changement. fa tsy nisy fiovana. Pourquoi? Satria manina, Parce qu'il n'y avait pas de révélation. satria tsy nisy fanambarana. Aujourd'hui, on peut entendre beaucoup d'enseignements. Fa amin'izao fotoana izao afaka mahay karazana fampianarana On peut maro entendre isika, beaucoup de prédications. afaka mahay toro-teny maro Mais quand on regarde la vie de plusieurs chrétiens, fa rehefa mijery fiainana kristianina maro il n'y a aucun changement, dia tsy misy fiovana, aucune transformation. tsy misy fiovana. On connaît la Bible, Fantatsika ny baiboly on la reçoit comme une lettre, dia raisitsika tahaka ny taratasy, on la reçoit comme une loi, raisitsika tahaka ny lalàna, mais il n'y a pas de vie. fa tsy misy fiainana. Pourquoi? Satria Parce qu'il mantsina, y a une manque de lumière. satria misy tsy fahampiana fahazavana. Nous ne sommes plus sous la loi Isika dia tsy eo ambany lalàna pour intsony, connaître la parole de Dieu à la lettre. ka hoe hianatra tenin'Andriamanitra tsy anjery, Ou de connaître la parole de Dieu selon la lettre. na hianatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny hoe taratasy soratra. L'Esprit est en nous. Fa ny fanahy ao Et le anatsika, Seigneur avait promis avant de partir dia ny tompo talohan'izy hiala teto ambony tany, qu'il enverrait tena le Saint-Esprit, hoe andefa ny fanahy le azy izy, Consolateur, le mpampahevitra qui nous enseignera toutes choses, izay ampianatra antsika ny zavatra rehetra, qui nous révélera beaucoup de choses, izay anambara antsika zavatra maro, qui nous permettra de comprendre beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas comprendre. dia izy ny ampahalala antsika zavatra be dia be izay tsy takatsika. Lorsque nous manquons de révélation, Ary rehefa tsy ampy fanambarana isika, en d'autres termes, lorsque nous manquons de lumière amin'ny teny ao hafa hoe rehefa tsy ampy fahazavana isika sur la parole de Dieu, momba ny tenin'Andriamanitra, nous risquons de tomber dans l'effilé de vendeurs de rêves. dia mety ho tafalatsaka ao anaty fandrik'ireo mpivarotra nofinofy isika. On va te promettre beaucoup de choses Ampanantenana zavatra be dia be ianao qui ne tiennent pas debout, qui ne tiennent pas debout, izay tsy mitombona, qui ne sont pas selon le cœur du Seigneur. izay tsy araka ny fon'ny tompo. On prend un passage ici, un autre là-bas, Maka ny teny kely atsy dia maka teny on les kely atsy, mélange ensemble, dia afangaro, on encourage le peuple de Dieu dia ampaherezana ny tenany vahoaka et an'Andriamanitra, le peuple de Dieu vide leur poche. dia manafoana amin'ny paosiny ireo vahoaka Et an'Andriamanitra. au final, Dia amin'ny farany c'est le monsieur qui est derrière le pupitre qui gagne le plus. dia ilay lehilahy ao ambadiky ny pilipitra no mahazo be Et dia le be. peuple de Dieu perd tout. Dia ny vahoaka an'Andriamanitra nefa dia very ny zavatra rehetra. Pourquoi cela? Satria manino? Parce qu'on manque de lumière. Satria tsy ampy fahazavana, On manque de révélation de la parole de Dieu. tsy ampy amin'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Or, le Seigneur nous invite Nefa ny tompo dia manasa antsika à venir vers lui hanamotona azy pour acheter ces révélations. mba andony vidiny any amin'izay fanambarana izay, Pour acheter hividy ces révélations. izay fanambarana izay. Comment est-ce qu'on peut acheter les révélations du Seigneur? Ahoana moa no ahafahantsika mividy ny fanambarany tompo? On va lire un passage dans Ésaïe 55. Loantsika maky andalana amin'ny Isaia toko fadimy amby J'aime bien ce folo. passage. Tena tiako ty andalana ty. Ésaïe 55, on va lire à partir du premier verset. Isaia toko fadimy amby dimapolo afakitsika manomboka amin'ny Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. ianareo rehetra izay mangeta ety mankanisa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividy ka homana, eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy amin'ny mbola na amin'ny karena. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents.
Prête l'oreille et venez, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Nahoana ianareo mandany vola amin'izay tsy aminy ary nivokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Mihainoa dia mihainoa ka ano izay tsara dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Atongelany ny sofinareo ka makanesa tsy amiko. Mihainoa dia ho velombelona ny fanahinareo ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho dia ny famindrapo mahatoky nampanantenaina ny Davida. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ianareo rehetra izay mangetaeta makanesa amin'ny rano. De quelle soif est-ce qu'on est en train de parler? Arina ilay etaeta izay resandre. Jésus a dit dans l'évangile selon Matthieu, Jesosy miresaka amin'ny filazantsara ny Matio heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, sambatra izay nona sy mangetaeta amin'ny car famarinana ils Andriamanitra seront rassasiés. fa izy ireo anovikisana. C'est-à-dire, tous les chrétiens que nous sommes, Izany hoe isika kristiana rehetra, vous qui nous suivez en ligne, ianareo izay manaraka ny vous et moi, isika le Seigneur nous invite, il nous appelle. ny tompo dia miantso asika Vous qui avez soif de la vérité, ianareo izay mangetaeta amin'ny vous qui famarinana, cherchez la vérité de Dieu, ianareo izay mikatsaka ny famarinana, venez à moi, dit le Seigneur, makanesa tsy amiko et achetez. dia mividiana. Mais comment acheter? Sahoana ny Acheter sans argent. mividy any tsy aminy. C'est-à-dire, c'est gratuit. Izany hoe maimaimpona Le Seigneur nous accorde le salut gratuitement. ary ny tompo dia nanome antsika ny famonjena Le Seigneur nous accorde la vie éternelle gratuitement. ary ny tompo dia nanome antsika ny fiainana mandrakizay Nous recevons tout par la grâce. ary isika dia mandray ny zavatra rehetra. Le Seigneur nous guérit gratuitement. ny tompo manasitrana antsika Le maimaimpona. Seigneur nous relève gratuitement. ny tompo manangana antsika maimaimpona Le Seigneur déverse ses biens sur nous gratuitement. ary ny tompo manome zavatsoa antsika. Personne ne peut dire j'ai pas assez d'argent pour aller à l'église pour chercher le Seigneur. ary tsy misy afaka milaza hoe za tsy ampy ny volako dia hanao koa any am-piangonana. Personne ne peut dire que je suis pauvre donc Dieu ne s'intéresse pas à moi. ary tsisy afaka miteny hoe za mahantra dia tsy linany amiko zany. Dieu s'intéresse à tout le monde ny tompo linany amin'ny olona rehetra et fait grâce à tout le monde. ary izy dia manome fahasoavana olona rehetra maimaimpona. Les loups, Fa ny ambodia ils vont te dire ceci. dia izao no lazainy aminao. Eh bien, pour me rencontrer, si tu as un problème, tu apportes d'abord une enveloppe. Une enveloppe pour le prophète. raha te resaka aminay ianao dia mila mitondra valopy ho ampaminany. Une enveloppe pour le prophète. Valopy ho ampaminany. Tu as besoin d'une prière? Mila vavaka ve ianao Il faut apporter une enveloppe pour ça. dia mila mitondra valopy ianao an'izany. Et c'est parce que le Seigneur a dit. Fa tsy izay nefa ny lazainy tompo. Le Seigneur a dit, venez, mangez et buvez gratuitement. Fa hoe ny tompo hoe avia minana misotro maimaimpona Et vous serez rassasiés. dia ho vokisana Beaucoup de chrétiens ont faim et soif. ary betsaka ny kristiana nona sy mangeda Plus ils écoutent des messages, arakaraka ny anona izy ireo ao plus ils vont à l'église, arakaraka ny atongavany eo amin'ny plus ils se sentent vides. dia arakarak'izay dia me matsapa foana ny ao anatin'izy ireo. Plus ils ressemblent à une terre desséchée. Dia lasa arakarak'izay nefa ny dia mitovy tahaka ny tany maina Et ils ont besoin de plus en plus d'être encouragés. dia mbola mila paherezana Et plus ils sont encouragés, dia arakaraka ny ampaherezana et plus ils ne changent pas. dia arakarak'izay dia tsy miova ihany. Plus ils sont encouragés, arakaraka ny ampaherezana azy plus ils ne grandissent pas. dia arakarak'izay tsy mitombo akory izy. Pourquoi? Satria Parce manisa qu'ils mangent de la nourriture qui ne rassasie pas. satria izy ireo mihinana sakafo mihinana hanina izay tsy mahavoky Ils boivent de l'eau qui n'assouvit pas leur soif. ary misotro rano izay tsy mahafaka ny Mais le Seigneur nous appelle, frères et sœurs. fa ny tompo dia miantso atsika raha lasa Vous aussi que nous regardez en ligne. ianareo izay manaraka ny mivantana ihany koa Venez vous tous qui avez soif, venez aux eaux. hoe ianareo izay mangetaeta makanesa tsy amin'ny rano. Celui qui n'a pas d'argent,
Ianareo zay tsy manam-bola, Toi qui es complètement fatigué, découragé. ianao zay reraka tanteraka, Toi qui on a tout dépouillé. ianao zay efa nandany Le Seigneur a dit, zao no lazainy. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Mankanesa tsy amiko ianareo zay miasa et je vous donnerai du repos. fa izaho Mais combien de chrétiens sont fatigués dans les églises? fa firy moa zany kristianina zay reraka eo an'ilay fiangonana Dans les voyages que je fais, tany amin'ny dia zay nalehako a, je rencontre parfois des pasteurs qui sont fatigués. dia mifanena amina mpanompon'Andriamanitra zay reraka. Je vous ai déjà raconté, il y a un pasteur qui m'a dit, une fois, pasteur, c'est bien que vous soyez venu, Tadidiko a nefa niteta aminareo hoe nisy pasteur anankiray zay tena hoe tena mahafinaritra hoe tonga ianao a, pour nous apporter cet évangile. tonga nareo a hitondra an'ity filazantsary Parce ity que aminay nous avons fini nos munitions. satria efa tapitra ny bana ampiasainay, On n'a plus de messages. tsy manana hafatra On a intsony répété tous les messages et maintenant on a fini notre répertoire. efa naverimberinay daholo ny hafatra rehetra ary ankehitriny a dia efa tapitra ny Mais c'est repertoire. triste. Mampalahelo zany. La parole de Dieu, elle est épuisable. Ny tenin'Andriamanitra ve zany a dia mety ritra Mais la parole de Dieu, c'est une mine fa d'or. fa ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe feno volamena C'est une source inépuisable. ary tena loharano tsy mety ritra Et il y a des richesses cachées. ary misy arena miafina ao, Il y a il y a des trésors. misy arena miafina. Mais où est-ce qu'on trouve des trésors? Fa aiza no ahafahantsika mahita arena miafina Dans la rue? eny an-dalana ve? Hein? Où sont les trésors? Aiza no ahafahantsika mahita ny arena Caché. miafina? Miafina Et zany. comment on fait pour trouver quelque chose qui est caché? Dia ahoana no ataontsika ahafahantsika mahita zavatra miafina? On cherche. Mitady izy. Il faut chercher. Mila mitady izy. Celui qui cherche trouve, dit la parole de Dieu. Ary izay mitady a dia ahita. Nous avons besoin de chercher les révélations du Seigneur. Ary mila mikatsaka isika ny fanambarana ny Parce que le Seigneur veut nous les donner gratuitement. satria ny tompo a te hanome antsika zany. On n'a pas à payer. Tsy mila mandoha vola isika. Ce sont des richesses que le Seigneur nous donne gratuitement. Fa arena zay omeny tompo antsika maimaivoana. Deutéronome chapitre 29. Deutéronomia toko fasivy amby roapolo a. Je pense qu'il y a un décalage dans la version malgache. Deutéronome 29, 29. Deutéronomia toko fasivy amby roapolo a. Je lis, peut-être tu vas te retrouver. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Andiny fahafalo amby roapolo amin'ny teny gasy a. Any Jehovah Andriamantsika ny zava-miafina, fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara, ankatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Les choses cachées, donc les révélations, ils sont à Dieu. Ny zava-miafina izany hoe ny fanambarana dia an'Andriamanitra. Dieu a caché des richesses, Andriamanitra dia nanafina les richesses de sa parole, ary ny teniny, ses bénédictions. ny fitahiny. Donc ces richesses cachées, ils sont cachés en lui. Zany hoe ireo arena miafina ireo dia miafina ao aminy. Mais la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Any Jehovah Andriamantsika ny zava-miafina hoy ny Baiboly. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. C'est gratuit. Maimaimpona. Le Seigneur veut nous donner les bénédictions gratuitement. Ary ny tompo dia te hanome antsika fitahiana maimaimpona. Il veut nous révéler sa parole gratuitement. Te hanambara ny teniny amintsika izy maimaimpona. Tout ce qui vient de lui est gratuit. Ary izay avy amin'ny rehetra dia maimaimpona. Mais tout est caché. Fa miafina nefa. Et quand c'est caché, Ary rehefa il miafina faut avoir le désir de chercher. dia mila manana hetaheta hitady an'izany isika. Il faut manifester une soif. Ary mila mampiseho an'ilay hetahetatsika Et quand isika. on manifeste une soif, Ary rehefa maneho ny hetahetatsika isika on cherche mitady et le isika Seigneur nous donne. dia manome antsika ny tompo. Amen. Amen. Beaucoup de gens cherchent une nourriture qui ne rassasie pas. Ary maro ny olona
mitady hanina zay tsy mahavoky. Ils écoutent des messages Mialafatra izy ireo qui les caressent, zay manafosafo azy, qui font plaisir à la chair. zay manome vahana ny nofony, Ils quittent l'église. miala eo an'ivo fiangonana Ils izy, n'arrivent pas à faire face à la tentation. satria tsy mahavita miatrika fakabana, Ils n'arrivent pas à faire face à l'adversité. satria zany tsy mahavita miatrika zava-tsara. Pourquoi? Satria manita, Parce qu'ils mangent une nourriture qui n'est pas solide. satria izy mihinana hanina zay tsy mihinana vedikana, Ils demeurent éternellement des enfants ary mitoetra zaza mandraka qui ont envie d'être choyés. izy zaza zay mila rotsorotsina. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont accablés et fatigués. Ary izay mahatonga ny kristiana maro voafatotra sy reraka, Parce qu'ils manquent de lumière. satria tsy ampy amin'ny fahazavana izy. Or, le Seigneur veut nous donner cette lumière. Nefa ny tompo te ame antsika Il veut ouvrir nos yeux te hanokatra ny pour que nous masontsika izy, puissions voir et comprendre ahafahantsika mahita sy son mahataka cœur et son plan. ny fony sy ny trafiny. Et il nous invite Te manasa antsika izy à nous approcher de lui hanantona azy pour manger mba hihinana et boire sy sotro du vin. amin'ny divay. Je ne suis pas en train d'encourager les gens pour aller boire de l'alcool. Za koa tsy mampirisika ny olona hoe mandeha misotro alcool, Mais qu'est-ce que signifie le vin dans la Bible? fa inona midikany divay ao amin'ny baiboly. Le vin, nous voyons très souvent, c'est utilisé dans les fêtes. Hitantsika matetika fa ny Je divay parle dans la Bible. ampiasaina any anaty fankalazana ao amin'ny baiboly misy an'izay. Lorsque nous nous rappelons peut-être de la fête de Cana, Mety tadiditsika le fety na fankalazana tany Akana, où le vin arrivait à manquer hoe lany le divay, et que le Seigneur a fait un premier miracle. tena nanao fagagana voalohany Jesosy. Le vin, dans la Bible, dans les fêtes, ça typifie une réjouissance. Ny dikan'ny divay amin'ny fety na fankalazana le midika hoe fifaliana. Ouais. Donc, dans Ésaïe 55, Dia zany hoe ao amin'ny Isaia toko fahatimy amby lorsque le Seigneur a dit « Venez boire du vin », rehefa miteny ny tompo hoe avy misotro divay, il veut dire « Venez vers moi, je vous donner de la réjouissance. hoe mankanesa ty amiko aho fa za ame anareo Je vous fifaliana, donne la paix. za ame anareo Je vous donne la joie. za ame anareo Je vous fifaliana, donne mon esprit. za ame anareo ny fanahy, J'enlève de vous tout ce qui vous accable. ary esoriko aminareo azy dia manavesatra Je prends votre joug qui est lourd ary esoriko any zioganareo zay et je vous mavesatra, donne mon joug qui est léger. dia omeko anareo ny zioga. Et il a dit, je vous donnerai aussi du lait. Dia zao ihany koa lazainy hoe za anome anareo ronono, Le lait, ça typifie la nourriture. ary ny dikany hoe ronono dia sakafo. Je vous donnerai de quoi manger. Za ame anareo zavatra hoaninareo Quelque chose de consistant fentikanina qui vous permettra de grandir, izay anampy anareo hitombo, qui vous permettra de connaître le Seigneur. izay anampy anareo ahafantatra ny tompo. Voilà ce que veut dire venez. Je vous donnerai du vin et du lait. Ary izay ny dikan'le hoe avy fa za anome anareo ny divay sy On va revenir dans Ésaïe 55. iverina amin'ny Isaia toko fahatimy amby dimampolo itsika. Alors, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Ianareo rehetra izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividy ka homana. Eny, avy mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola na amin'ny karena. Venez aux eaux. Mankanesa amin'ny rano. De quelle eau on est en train de parler là? Inona le rano zay lazainy eto? Vous savez, dans Éphésiens, justement, l'apôtre Paul parle justement de la parole de Dieu comme l'eau que le mari utilise pour purifier son épouse. Hitanareo amin'ny Efesiana apôstôly Paoly dia miresaka hoe ny rano dia
Tenin'Andriamanitra taka ny rano hanadiovana ny ampakarany. Oui. Donc, il est ici question de l'eau de la parole. Dia ny resahana eto zany a dia rano a ilay teny. La parole qui est pure. Teny a ilay teny madio. La parole qui n'est pas diluée. Teny a izay tsy mahafangaro, tsy misy Une fangaro. parole qui n'est pas mélangée avec le mensonge Teny a izay tsy et les fausses nahafangaro promesses. am'lainga sy ny fampanantenana tsy izy. Le message de la croix. Ny hafatry ny azo fijaliana. Je disais tout à l'heure, pourquoi beaucoup de chrétiens ne changent pas? Araka lazaiko teo hoe fa maninona ny betsaka ny kristiana tsy miova. Plus ils mangent, plus ils ont faim. Arakaraka ny lalan'izy ireo a vao mia izy ireo noana. Plus ils boivent, plus ils ont soif. Arakaraka ny sotroin'izy ireo a vao mia izy ireo. Parce qu'ils mangent ce qui ne rassasie pas. Satria izy ireo mihinana izay tsy mahavoky. Ils boivent ce qui n'arrive pas à assouvir la soif. Ary izy ireo misotro a izay a tsy mahafaka ny etaetan'izy ireo. Ils boivent quelque chose de dilué. Misotro zavatra izay efa nafangaro izy ireo. Ils écoutent des paroles, Mihaino teny izy mais a. des paroles qui ne changent pas, Teny a izay tsy manova. qui ne transforment pas. Izay tsy manova. Le message de la croix. Ny hafatry ny azo fijaliana. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Araka lazainy Paoly ao amin'ny Korintiana toko voalohany andiny toko fahavalo ambin'ny folo. 1 Corinthiens 1, 18. Korinti- 1 Corinthiens 1, 18. Korintiana toko voalohany andiny voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalàna amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho hijery. La prédication de la croix, le message de la croix, Ny teniny amin'ny azo fijaliana, ny hafatry ny azo fijaliana, c'est une folie pour ceux qui périssent. dia fahadalàna ho an'izay ho very. Combien de fois on peut te dire, écoute, la vie est dure et vous continuez à prêcher la croix? Impiry moa isika no tenena hoe ny fiainana efa mafy ianareo mbola mitorotoro amin'ny azo fijaliana On ihany. a tellement de problèmes et vous continuez toujours, vous vous attachez toujours à cette croix. Ny fiainana efa mafy be a dia nareo a mbola mifamatotra amin'ny azo fijaliana io Et ihany. c'est une folie pour ceux qui périssent. Fa tena fahadalàna. Mais pour nous qui sommes sauvés, Fa ho antsika izay elle est une puissance de Dieu. dia herin'Andriamanitra. Elle nous transforme, elle nous change. Manova antsika Elle nous apprend à marcher en nouveauté de vie. ary mampianatra antsika mandeha amin'ny fiainana. Elle nous apprend à nous dépouiller de notre vieil homme. Mampianatra antsika hanafona an'ilay olona taloha. Elle nous apprend à renoncer à nous-mêmes, Mampianatra antsika à nous charger de notre croix. hitondra ny azo Parce que fijaliana. c'est la condition sine qua non pour pouvoir suivre le Seigneur. Satria izay a ny fepetra tsy azo hidivirana ny amin'ny fanampiana. Nous ne pouvons suivre le Seigneur Tsy afaka manaraka ny tompo que lorsque nous renonçons à nous-mêmes raha tsy mandany et que nous tena nous chargeons de notre croix. sy mitondra ny azo Et il n'y a pas une autre option. ary tsy misy safidy Et hafa. c'est ce que le Seigneur a dit. Ary izay a no Si quelqu'un veut me suivre, hoe raha misy tanaraka qu'il renonce à lui-même aoka izy andany et qu'il tena se charge de sa croix. ary mitondra ny azo fijaliana. On ne peut pas faire de compromis Ary tsy afaka manao marimaritra iraisana et isika. dire oui, mais cette croix, elle est quand même assez lourde. Hein. Dia miteny hoe fa tena somary mavesatra kosa ty azo fijaliana ty a. Ben, c'est la seule condition que le Seigneur nous a donnée. Fa nefa zay fepetra ny tokana no mety Et potsy. c'est pour cela que nous avons besoin de toujours prêcher la croix. Ary izay mahatonga antsika mila mitory foana ny azo fijaliana. Amen. Amen. Pour croître, Mba ahafahantsika mitombo a nous avons besoin de croire à la croix. dia mila mino a ny azo fijaliana isika. Amen. Amen. Pour croître, Mba hitombontsika nous avons besoin de nous charger de notre croix. dia mila mitondra ny azo fijaliantsika isika. Nous avons besoin de mourir. Ary mila mantiny Nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. mila mandany amintsika. Et sur le Seigneur. Dia manaraka ny tompo. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, Ary izay mandeha ho fahavalo filazantsara bien sûr, ils n'aiment pas la croix.
mazava ho azy fa tsy tia azy fijaliana izy zany Parce que la croix va les détacher de ce monde, satria ny azy fijaliana dia anala azy eto de la convoitise de ce monde, ny filana zao tontolo zao la convoitise des yeux, ny filana maso et eux, ils veulent pas. dia izy ireo tsy tiany zay Ils veulent avoir un pas avec le Seigneur fa izy ireo dia hanana ny tongotr'ilany eo amin'ny tompo et un autre pas avec le monde. dia ny tongotr'ilany eo amin'izao Faire un compromis, faire des compromis. ary manao maromarotry iraisana Nous avons besoin d'être radicaux, fa tena mila manapa-kevitra isika prendre une position. maka toerana Ou nous sommes pour le Seigneur, na isika amin'ny tompo ou nous sommes contre lui. na isika manoatra Ou nous azy marchons avec le Seigneur, na isika mandeha miaraka amin'ny tompo ou nous sommes avec le monde. na isika miaraka amin'izao tontolo zao Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, nous dit la parole de Dieu. ary tsy misy ifandraisany ny mazava sy ny maizina araka ny ten'Andriamanitra Il n'y a pas de compromis. tsy misy maromarotry La iraisana lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter. ary ny fahazavana sy ny aizina dia tsy afaka miara-mitoetra Amen. amen Il y a des gens qui cherchent vraiment le cœur du Seigneur. ary misy olona izay tena mikasaka marina ny fon'ny tompo Il y a des gens qui cherchent la volonté de Dieu misy olona izay dans tena leur vie. mikasaka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany Mais ils ne voient rien, ils n'entendent rien. fa tena tsy mahita ninina izy tsy mahay ninina izy Parce qu'ils cherchent le cœur de Dieu, le plan de Dieu, satria izy ireo dia mikasaka ny pour plan'Andriamanitra accomplir en réalité leur propre plan. mba tanteraka ny sitrapon'izy ireo manokana Ils veulent amener Dieu à entrer dans leur plan, ary izy ireo dia te hitondra ny tompo ao anatiny au lieu d'abdiquer et de chercher à entrer dans le plan de Dieu. raha ohatra izy ireo ka tokony hahiditra ao amin'ny trafotr'Andriamanitra Au temps de Samuel, pendant qu'il était encore un enfant, ary tamin'ny fanandro Samuela tamin'izy mbola zaza lorsque le Seigneur l'a appelé, rehefa niantso azy ny tompo on va lire 1 Samuel, chapitre. fa kitsika amin'ny Samuela voalohany 1 Samuel 3. Samuela voalohany fahatelo On va lire les 3 premiers versets. dia ovangisika Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. ary Samuela zaza nanao fanompoivavahana tamin'ny Jehova teo anatrehany Eli ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehova tsy misy fahitana ny seho loatra ary tamin'izany andro izany raha nandro tao amin'ny fandriana Eli efa manana ny masony ka tsy nahita izy sady tsy mbola maty ny jeron'Andriamanitra ary Samuela efa nandro tao amin'ny tempolin'i Jehova izay nisy ny fiaran'Andriamanitra. Donc Élie était un serviteur de Dieu. Eli dia mpanompon'Andriamanitra Il était au temple, il servait le Seigneur. izy dia tao amin'ny tempoly manondro ny tompo Mais chose étonnante, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. fa ny zavatra mahagaga dia zao lazainy tempoly hoe efa nahalana ny tenin'i Jehova tamin'izany andro izany. C'est-à-dire Dieu ne parlait plus en ce temps-là. Izany hoe Andriamanitra tsy niteny tsony tamin'izany fotoana izany. C'est grave si Dieu ne parle pas. Tena loza hoe Andriamanitra tsy niteny tsony Et pourtant, il y avait un homme de Dieu dia nefa nisy lehilahin'Andriamanitra qui était dans le temple de Dieu, izay tao amin'ny qui était tempolin'Andriamanitra là et censé de servir Dieu. ary izay tompony hoe manompo an'Andriamanitra Mais la parole de Dieu était rare pour lui. fa nefa nahalana ny tenin'Andriamanitra ao Mais azy. qu'est-ce qu'un homme de Dieu va faire si Dieu ne lui parle pas? ary inona moa zany no ataon'ny mpanompon'Andriamanitra laha tsy miresaka aminy Qu'est-ce qu'il va raconter au peuple de Dieu? inona zavatra tantarainy Il n'a plus de révélation. tsy manana fanambarana C'est pas qu'il n'y avait pas la parole de Dieu à l'époque. tsy hoe tsisy tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana Il y avait la parole écrite.
nisy le teny voasoratra Mais si, ici, la Bible dit que la parole de Dieu était rare, fa raha ny baiboly eto milaza hoe nahalana ny tenin Jéhovah, c'est qu'à l'époque, il n'y avait plus de révélation. Dieu ne parlait pas directement à son serviteur. dia tamin'izany fotoana zany zany tsy nisy fanambarana intsony ary tsy niresaka mivantana tamin'ny mpanompo intsony Andriamanitra. Et au verset 2, il dit que Élie commençait à avoir les yeux troubles. Ary nolazain'ny baiboly eto hoe efa pahana ny masony Elia. On peut voir ça comme, oui, c'était trouble physiquement. Mazava ho azy fa ara-batana le aretina teto le cléma, Mais ça a un sens spirituel. fa misy dikany ara-pahana. Élie ne voyait pas dans l'esprit. Tsy nahita tao amin'ny ara-pahana. Et c'est pour cela que par la suite, Ary noho izany dia tao aoriana nous voyons Dieu appeler Samuel, le petit Samuel. dia hitantsika hoe Andriamanitra niantso any Samuela zazy. Parce que l'homme de Dieu qui était censé voir le plan de Dieu, Satria le lehilahin'Andriamanitra izay tokony hoe ahita ny drafitr'Andriamanitra, celui qui était censé comprendre le cœur de Dieu, ilay tokony hatakatra ny drafitr'Andriamanitra, il voyait rien, il comprenait rien. dia tsy nahita, tsy natakatra ny ninona intsony izy. Alors Dieu a élevé un petit garçon, Samuel. Dia Andriamanitra niantso zazalahy anankiray any Samuel. Quand un homme de Dieu Rehefa ny mpanorona ny lehilahin'Andriamanitra iray ne reçoit pas les révélations du Seigneur, tsy mandray ny fanambaran'ny tompo, il n'entend pas la voix du Seigneur, tsy maheno ny feon'ny tompo, il ne peut pas parler, il ne peut pas exprimer le cœur du Seigneur. dia tsy afaka miteny izy, tsy afaka miresaka maneho ny fon'ny tompo. Il va continuer à prêcher Itoriteny izy selon son propre cœur. araka ny fony manokana, Il va inventer des choses, ary amorona zavatra il izy, va fabriquer la présence de Dieu, ary anamboamboatra ny fanatrehan'Andriamanitra, créer des manifestations amorona fetsiketsehana qui n'ont rien à voir avec Dieu. izay tsy misy ifandraisany amin'Andriamanitra. Il fait comprendre le peuple de Dieu que Dieu est avec lui, Ary izy dia tiano tsapan'ny vahoakan'Andriamanitra hoe miaraka aminy, alors qu'en réalité, Dieu n'est pas là. nefa ny tena zava-misy dia tsy eo tson'Andriamanitra. Il peut, comme au temps où Jésus avait encore 12 ans, Ohatrany hoe tamin'ny vanim-potoana tamin'ny Jesosy 12 il taona, peut enseigner la parole, afaka mampianatra ny teny comme on le faisait à l'époque, tahaka natao tamin'izany mais on fotoana. enseigne la parole sans révélation. Fa mampianatra ny teny tsy misy fanambarana. C'est pour cela que lorsque Jésus est arrivé Ary izay ny antony hoe rehefa tonga Jesosy à l'âge de 12 ans, tamin'izy 12 qu'il a apporté une révélation, dia nitondra fanambarana. les érudits étaient étonnés. Dia tena talanjo Oui, ça, il a appris toutes ces choses. hoe taizany ny anarany. Et pourtant, il était en train d'expliquer la même chose que eux, ils étaient en train de lire. Dia nefa Jesosy dia nanazava le zavatra izay mitovy amin'izay vakiana izy ireo ihany. Voyez combien il est important pour nous d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Hitanareo izay tena mazava-dehibe hoe manana ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra isika. Et les premières personnes qui ont besoin d'avoir cette révélation, c'est d'abord nous-mêmes. Ary ny olona voalohany tokony azo an'izany fanambarana izany aloha dia ny tenanay. Et pour avoir la révélation du Seigneur, Ary mba azonay ny fanambaran'ny tompo nous avons besoin d'avoir le cœur ouvert. dia mila manana fo sokatra izay, Une disposition de cœur. fo amin'ny vonona. Nous avons besoin d'avoir ce cœur ouvert. Mila manana an'izay fo vonona izany Et izahay. vous avez Dia ianareo aussi ihany besoin dia mila d'avoir le cœur ouvert manana an'izay fo amin'ny sokatra izay, pour que cette lumière vienne à vous et comme à nous. mba ho tonga any aminareo ihany koa izay fahazavana izay atapy. Celui qui ne reçoit pas la révélation du Seigneur par rapport à sa parole, Ary ireo izay tsy mandray ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra il parle de son propre chef. dia lasa miteny ny amin'ny tena manokana izy Il dit des choses que Dieu ne lui a jamais demandé de dire. ary ilaza zavatra izy izay tsy tenenin'Andriamanitra taminy. Il annonce des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ary anambara zavatra tsy avy amin'Andriamanitra izy. Frères et sœurs, Raha lasa anambara c'est très important pour nous de comprendre
Tena zava-dehibe ho antsika ny mahatakatra combien il est important pour nous hoe tena zava-dehibe ho antsika d'avoir la révélation de la parole. no manana ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Ary mila ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra isika. Et c'est Dieu seul qui peut nous donner cette révélation. Ary Andriamanitra irery ihany no afaka manome antsika izao C'est Dieu seul qui peut nous permettre de comprendre sa parole. Ary Andriamanitra irery ihany no afaka mampatakatra antsika. Autrement, Faratsy izany nous allons prendre sa parole comme une loi. dia andray ny teniny tahaka ny lalàna izy. Nous allons juger et condamner nos frères et sœurs. Ary tsara sy hanameloka ny lalahy sy anabavitsika isika Et ce sera triste. dia tena mampalahelo izany. Je vais terminer mon message Ary mitapeloko ny hafatra en lisant un passage dans le livre d'Ézéchiel. hamaky amin'ny boky Ezekiela. Ézéchiel, le chapitre 47. Fafito amby efapolo. Ézéchiel 47, on va lire à partir du premier verset. Fakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Jusqu'au verset 3. Dia nentin'ny verina aho eo amin'ny varavaran'ny trano aho, arindro misy ranodika avy eo antsinanana eo ambanin'ny tokotanin'ny trano, fa manatrika ny antsinanana ny trano, ary ny rano midina avy teo ambanin'ny lafiny ankavanan'ny trano teo atsimon'ny altara. Dia nentiny nivoaka tamin'ny lalana makamin'ny vavahady avaratra aho, ka nampandeha manodidina tamin'ny lalana ivelany ankany amin'ny vavahady ivelany, dia teo amin'ny lalana manatrika ny antsinanana, arindro misy ranopotra avy teo amin'ny ilany ankavanana. Ary noho nandeha ny antsinanana rahalehilahy, nisy famolaina teny an-tanany, ka nandrefy arivo avao koa izy, dia nampitainy rano ka ankitro kely ny rano. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ary nandrefy arivo ao koa indray izy, dia nampitainy rano aho ka aloalika ny rano. Ary nandrefy arivo ao koa indray izy, dia nampitainy aho ka avalana ny rano. Ary nandrefy arivo ao koa izy, ary efa hony tsy azo hitana, fa efa nahalalana ny rano, dia rano olalosina eny hony tsy azo hitana. Verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, efa hitanao va izany dia nitondra ny verina ho eny amoron'ny ony izy, ary noho ny verina aho indro misy hazo betsaka teny amoron'ny ony, dia teny an-danin'roa. Dia hoy izy tamiko, ity rano ity dia mivoaka mankany amin'ny tany antsinanana, dia midina any amin'ny tany ay,
ka miditra eo amorony dia eo amin'ny ranomasina ary rehefa tonga eo an-dranomasina izy dia sitrana amin'ny rano. Et enfin, dans le verset 9 et 10, tout être vivant qui se meurt vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront sales et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'en Engleim. On entendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ary ny zava-manan'aina rehetra sesehana na aiza le anony tondraka dia ho velona. Ka isy hazan-drano sesehana fa no tonga ao ity rano ity dia ho sitrana izy ary ho velona izay rehetra ity rano iny. Ary tsy pakazan-drano hitsangana eny amorony hatrany En-Gedi ka hatrany Englaima ho famelarana rato izany. Ary ny hazan-dranony ho maro karazana tahaka ny hazan-drano rehetra dia betsaka any amin'ny ranomasina lehibe. On va revenir au premier verset. Hiverina any amin'ny Il me ramena vers la porte de la maison. tenentiny verina ho eo amin'ny varavaraky ny trano ao. De quelle maison est-ce qu'on est en train de parler ici? Inona le trano resahana eto a? Vous savez de quelle maison? Fantatrareo ve hoe inona le trano resahana eto? La maison de Dieu. Tranon'Andriamanitra. Dans la maison de Dieu, Ao amin'ny tranon'Andriamanitra il y avait de l'eau. nisy rano. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit par rapport à l'eau? Tadidinareo zavatra nolazaiko momba le rano a. L'eau, c'est quoi? Inona le rano? C'est la parole de Dieu. Rano a dia tenin'Andriamanitra. Alors, Ézéchiel a vu qu'il y avait de l'eau dans la maison de Dieu. Ezekiela dia nahita hoe nisy rano a niboky atao amin'ny tranon'Andriamanitra. De l'eau qui sortait. Rano a niboky. Il y a la parole de Dieu qui est donnée. Misy tenin'Andriamanitra izay omena. Il est donné au peuple de Dieu. Omena ny vahoakan'Andriamanitra. Mais quand il est entré Fa dans la rehefa maison, niditra tao amin'ilay trano izy a l'eau arrivait jusqu'aux chevilles. dia tonga teo amin'ny kitrokeliny a ny rano. Donc, ce n'était pas une grande quantité d'eau. Izany hoe mbola tsy betsaka zany le rano. C'était une petite quantité d'eau. Mbola kely fotsiny. Mais il est passé par cette eau. Fa nandalo a teo amin'izany rano zany. Il a marché sur cette eau. Nandeha tao anatin'izany rano izany Vous izy. imaginez quand vous passez à un endroit où il y a de l'eau, Hitanareo ve rehefa mandalo eny amin'ny toerana izay misy rano vous marchez sur l'eau dia mandeha eo ambony rano et nareo l'eau deviendra certainement trouble. dia lasa mikorotana le rano. On est d'accord? Manaiky an'izay Ça isika va se mélanger avec la poussière et ça devient trouble. dia mifangaro amin'ny vovoka dia lasa maloto a. Mais il a continué à avancer. Fa nitohy a nandroso izy. À mesure qu'il avançait, Ary arakaraky ny nandrosony a l'eau est parvenue à ses genoux. dia tonga teny amin'ny lohalika ny rano. Et à mesure qu'il avançait encore, Dia arakaraky ny nandrosony hatrany l'eau est parvenue jusqu'à ses reins. dia tonga teo amin'ny valana ny rano valangy. Et pendant qu'il a continué à avancer, Dia mandritran'izy nandroso izay a il y avait une inondation. Il y avait tellement d'eau dia tena hoe nisy rano atondraka qu'il fallait nager. dia tsy maintsy a lomano. Qu'est-ce que cela signifie? Inona ny dikan'izany a? Ça signifie l'état dans la maison de Dieu. Izay a dia mampiseho a ny toetry ny tranon'Andriamanitra. En fonction de comment notre cœur est ouvert à la révélation que le Seigneur veut nous donner. Arakaraky ny fisokafan'ny fotsika ny amin'ny fanambarana izay tiany tompo menantsika. Lorsque nous n'avons pas une disposition de cœur Rehefa tsy manana fahavononam-po isika pour recevoir la parole de Dieu, mba handray ny tenin'Andriamanitra nous recevons la parole, dia handray ny teny mais isika à un degré qui va jusqu'aux chevilles. fa mety ao hatreo amin'ny mikitrokely. J'ai dit tout à l'heure que quand on marche sur une petite quantité d'eau, Hoe rehefa mandeha amina rano kely isika le fait de marcher va susciter un mélange de poussière avec de l'eau. dia rehefa mandeha ao anatin'izany isika dia misy rano sy vovoka Il y aura ifangaro de la boue. L'eau sera trouble. dia izy fotaka dia aloto le rano. C'en est de même d'une personne Dia ohatran'izany ihany koa ny olona iray qui dit oui, je suis chrétien et je suis sauvé, ça me suffit. izay milaza hoe za kristiana efa vovonjy ampy anazy zay.
et qui ne veut pas ouvrir son cœur dia tsy te hanokatra ny fony a pour que la parole œuvre dans sa vie, mba ny teny a hiasa eo amin'ny fiainany. il a une petite connaissance de la parole, Manana fahalalana kely momba ny teny il izy. est content d'être sauvé, Faly izy hoe efa voavonjy a, milona izy hoe efa voavonjy a, mais pour un oui ou pour un non, fa ny amin'ny enina tsia il est fâché, dia tezitra izy. il est choqué, Tezitra izy. il voit des problèmes partout, Dia mahita olana eny rehetra eny izy. il y a de la haine dans son cœur, Dia misy fankalana ao il y a de la anaty, jalousie, misy il y a fialona, de l'amertume, misy fangidina. parce qu'il a une petite, il reçoit une petite quantité d'eau, Satria rano kely fotsiny no raisiny. il ne grandit pas, Tsy mitombo et il izy. ne peut pas avancer. Dia tsy afaka mandroso izy. Même là où il y a une solution, lui, il voit des problèmes. Na rehefa misy vaholana ra dia mbola olana ihany ny hitany eo. Quand le ciel est bleu, Rehefa manga ny lanitra, lui, il voit toujours des nuages. dia izy a mahita rahona foana. Il ne peut pas vivre avec les autres frères et les autres sœurs. Ary izy tsy afaka miara-miaina amin'ny lalasana ba. Il redoute toujours quelque chose. Il redoute toujours quelque chose. Misalasala manana zavatra foana izy. Il a toujours des critiques à faire. Ary misy tsikerana foana ataony. Il n'est pas clair. Tsy mazava izy. Pourquoi? Satria maninona? Parce que justement, la révélation pour lui, c'est ici, au niveau de la cheville. Satria le fanambarana dia mijanona eo amin'ny kitrokely. Mais à mesure que nous avançons, Farakaraky ny androsoantsika nous laissons la parole de Dieu nous imprégner. dia mamela ny tenin'Andriamanitra azo atsika Nous laissons le Seigneur travailler en nous. ary mamela ny tompo a hiasa ao Nous anatsika recevons plus de révélations. dia me mahazo a fanambarana bebe L'eau parvient jusqu'aux genoux. dia miakatra eo lohalika le rano. Et si nous continuons, Dia rehefa manohy isika nous recevrons plus de lumière, dia mandray fanambarana bebe plus de révélations. mandray fahazavana bebe kokoa Bien isika. sûr que lorsque l'eau arrive jusqu'aux genoux, Ary mazava ho azy a rehefa tonga eo amin'ny lohalika le rano elle ne devient pas trouble pour un oui ou pour un non. dia tsy maloto izy a na amin'ny enina amin'ny tsy On peut passer, afaka mais mandazy. c'est pas toujours évident que l'eau soit trouble immédiatement. Fa mety hoe tsy eo ny eo a dia aloto le rano. Mais à mesure que nous avançons, Fa arakaraky ny androsoantsika plus nous avançons, arakaraky ny androsoantsika plus nous découvrons les richesses de la parole. dia arakarak'izay a dia ahita le arenin'ny teny isika. Plus le Seigneur nous révèle des choses, Arakaraky ny anambarany tompo zavatra il nous fait atsika comprendre des choses que jamais on ne pouvait comprendre auparavant. dia ampafantatra atsika izy a zavatra izay tsy takatsika mihitsy. Nous recevons de plus en plus de révélations. Dia andray fanambarana bebe kokoa Et donc hatrany l'eau, la révélation monte jusqu'au rein. dia miakatra le rano miakatra ny fanambarana dia tonga eo amin'ny Et à mesure que nous avons soif, dia arakaraky ny le ngetahitatsika Seigneur continue à nous nourrir. dia mitohy a manoky Parce atsika qu'il veut que nous grandissions. satria tia ny tombo Il isika veut que nous avancions. tia ny androso Il isika veut que nous parvenions à une maturité. ary tiany isika tonga amina Il fahamatona nous nourrit davantage. dia mamay antsika sakafatra Il nous metrany donne plus de lumière. mamay antsika Et nous avançons. dia mandroso Nous isika grandissons. dia melehibe Nous isika parvenons à un moment où on est saturé par la révélation du Seigneur. dia tonga amina fotoana anankiray isika hoe tena feno any fanambara Et à ce moment-là, dia amin'izay fotoana izay on va relire le verset 9 et 10. averisika vakina ny andimy fasivy Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, ainsi de suite. ary ny zava-mananaina rehetra sesehena na aiza le tondraka dia ho velona ka izy azandrano sesehena fa no tonga ao ity rano ity dia ho sitrana izy ary ho velona izay rehetra ity rano ioky ary izy pakazandra mitsangana eny amoroneny a dia mitoyany a. Avant de parler de ces passages, je voudrais revenir vers le verset 8. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer.
lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Dia hoy izy tamin'ny andiny favalo ity rano ity dia mivoaka kany amin'ny tany atsinanana dia midina any amin'ny tany aika miditra eo amin'ny ranomasina ary rehefa tonga eo an-dranomasina izy dia misitrana ny rano. Vous voyez la finalité de cette eau? Hitanareo hoe aiza ny farany À mesure qu'elle grandit, qu'elle grandit, qu'elle grandit, qu'elle grandit, arakaraka ny itombony elle se déverse dans la mer. dia lasa tondraka any amin'ny ranomasina Nous izy. savons que la mer, c'est de l'eau salée. Fantatsika hoe ny ranomasina dia rano masira Et que toutes les rivières du monde qui se déversent dans la mer ary ny ony rehetra eran'izao tontolo izao izay mivarona any amin'ny ranomasina cette eau devient salée aussi. dia lasa mivadika masira ihany koa iny rano io rehefa tonga any. Vous comprenez? Azonareo zay L'eau des rivières, ny ranony quand ça coule dans la mer, rehefa tondraka ao amin'ny ranomasina une fois arrivé dans la mer, rehefa tonga ao amin'ny ranomasina elle devient salée aussi. dia lasa tonga masira. Mais ici, la Bible nous dit Fa eto ny baiboly dia milaza amintsika que cette eau, hoe ity rano ity elle va se déverser dans la mer. dia tonga any amin'ny ranomasina Mais au lieu de devenir salée, dia raha tokony hoe ho tonga masira elle izy rend la mer saine. dia ary tonga ny ranomasina ho madio L'eau de la mer devient buvable. dia lasa azotrona ny rano. Qu'est-ce que ça veut dire? Inona dikan'izany? Nous avons dit que au début, l'eau venait aux chevilles. Tamin'ny voalohany isika nilaza hoe teo amin'ny kitrokely ny rano Et c'est facile de devenir trop. dia mora maloto. Et à mesure que Ézéchiel avançait, Dia arakaraka nandrosoany Ezekiel il voyait l'eau augmenter. dia nahita ny rano niakatra izy Elle devenait de plus en plus pure. dia nadio le rano. Mais à mesure qu'il avançait encore, Dia arakaraka il nandrosoany arrivait un moment où l'eau débordait. dia nitondraka nisy fotoana tondraka le rano. C'était de l'eau pure. Rano madio Et cette eau pure ary io rano madio enlève toute amertume. dia manala ny fangidiana rehetra. Lorsque la parole de Dieu agit en nous, Rehefa miasa ao anatsika ny tenin'Andriamanitra lorsque nous recevons les révélations de la parole de Dieu, rehefa mandray fanambarany tenin'Andriamanitra lorsque isika nous recevons la parole pure, rehefa mandray an'le teny izay madio elle isika œuvre en nous, dia miasa ao anatsika elle izy nous transforme, manova atsika elle enlève les puretés, les mauvaises pensées, dia manala ny fahalotona ny saindratsy la haine, ny fankalana la jalousie, ny le fialonana manque de pardon, ny tsy fisy ny toutes ces choses liées à la chair, ary zavatra rehetra izay mifamatitra amin'ny tout ce qui est sale en nous, izay maloto rehetra ao c'est anatsika purifié par l'eau de la parole. dia ho dioviny teny rano teny rano fanasan'ny teny. Amen. Et ce n'est pas tout. Ary tsy izay ihany C'est là où arrive le verset 9 et 10. fa eo miditra le andimy fahasivy sy fahafolo. Tout ce qui se trouve dans les environs de cette eau, Izay rehetra ao anatin'ny manodidina an'io rano io tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent passera. ary ny zava-mananaina rehetra sesehana na aiza lehan'ny tondraka teo velo. Nous sommes transformés Voova isika et nous devenons des instruments du Seigneur pour la transformation aussi des autres. dia tonga fitaovana ampiasain'ny tompo isika ho fanovana ny hafa. Nous recevons la vie Mandray fiainana et nous isika partageons cette vie avec d'autres personnes. dia mizara izay fiainana izay ho any hafa ihany koa isika. Amen. Amen. Le livre de Psaume justement parle justement de cela aussi. On va pas lire. Ary lokon'ny salama dia miresaka ny momba an'izay koa fa sobakitsika. Il dit que tout arbre qui est planté dans les environs d'une source d'eau, Hoe ny hazo rehetra izay volena eo amoron'ny rano ça pousse. dia mamoa. Et cette eau, justement, au verset 8, il dit, cette eau coulera. Dia eo amin'ny andiny fafalo izy dia miteny hoe ity rano ity dia mivoaka tondraka. L'eau qui est parvenue aux chevilles, il ne coulait pas. Le rano izay teo amin'ny kitrokely dia tsy mandeha. Mais l'eau qui avait débordé,
fa ilay rano azy mihoatra dia mandeha. Donc elle était pure. Izany hoe madio izy. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous aider. Ny tompony hanampy antsika. Puisse-nous être sensibles nous aussi Ary tena mora voakasika ihany koa ilay pour isika ouvrir notre cœur mba au Seigneur, hankatran'ny fosika amin'ny tompo afin qu'il nous apporte la lumière dont nous avons besoin ahafahany mitondra fahazavana izay pour ilaintsika savoir où aller, mba hafantarantsika hoe aiza ny tokony quel chemin prendre. inona lalana tokony raisintsika. Parce que s'il nous a donné sa parole, Satria raha nanome antsika ny teny izy c'est pour que nous connaissions son cœur. dia mba hafantarantsika ny fony. C'est pour que nous comprenions, nous connaissons son plan et sa volonté. Mba hatakarantsika ny drafiny sy ny sitrapony Et que nous puissions lui obéir dia ahafahantsika mankatoro azy et lui être agréable. ka ho ankasitrahana eo La parole sans la révélation, ny teny tsy misy fanambarana elle devient une lettre morte. dia lasa taratasy maty Ça n'apporte pas la vie. ary tsy mitondra fiainana. On peut prendre des passages au hasard Mety afaka mandray andalana kisendrasendra isika et dire tout ce que l'on veut. dia miteny izay tiantsika tenenina Et nous avons la vie. iaraka hitsangana Pour isika. remercier le Seigneur Isaotra ny tompo isika et aussi manifester notre soif. ary anio ny elaelantsika.